Amen. Ndao tsika aritsangana amin'izao fotoan'izao dia hitehaka ho an'Andriamanitra ho fandraisantsika ny fanatrehany eto amin'izao toerana izao. Amen. Ety am-boalohany dia faly miarahaba ny onjam-peo jiro sy fanasina eto Fianaratsoa sy ny filompanorona n'izany onjam-peo zany izay fitahiana ho an'izao tanàna izao. Dia miarahaba ny mpiara-miasa rehetra, miarahaba an'izay olona rehetra miasa ao anatin'izany onjam-peo zany amin'izao nahatratrarana ny faha-30 taona miasa fanompoana izao. Dia miarahaba ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay manatrika an'izao fotoana izao ho amintsika ny fiadanana. Dia manasanao hiarahaba olona roa na telo manodidina anao dia tonoiny amin'ny tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Sady tsikitsikio izy zarao tsikitsiky tsy voatery rona telo fa afaka tetezinao mihitsy manodidina anao. Dia lazao hoe mitsodrano anao aho ahita ny tompo ianao androany. Lazao izy hoe tsy miala maina eto ianao androany. Teneny akaikinao hoe mahazo ny valim-pity anao amin'ny tompo ianao androany. Zay mino manao amainina mafy ndao tsika hitehaka ho an' Jesosy. Alleluia. Amen. Faly venao tongeto androany. Atao vitan'ny tompo ny fifalianao. Ndao mbola hitehaka mafy tsika. Ndao iorakoraka mafy. Ndao ilaza hoe alleluia. Amen. Saotra ny tompo tsika ny amin'izao fotoana lehibe zao. Zay tena fantatsika fa Andriamanitra nanomboana an'ity programme ity. Amen. Mba tsika hisaotra azy amin'ny vavaka. Asandrato ny tananao dia anomboka amin'ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka tsika hisaotra azy. Io ny ten'Andriamanitra hoe midiry eo amin'ny kianjany, amin'ny fisaorana. Hisaotra ny tompo ianao ny amin'ity fotoana androany ity. Afaka manadino zavatra rehetra ianao dia ametraka ny fonao rehetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia araka hisaotra azy tsika nome voninahitra azy. Hisaotra tsika azy voalohany ny fanatrehany. Lazao hoe misaotra tompo fa eto ianao. Misaotra Jesosy fa manatrika an'izao fotoana izao ianao. Tsika ilaza hoe misaotra Jesosy fa azoko antoka fa hiaona aminao androany. Laza hoe misaotra Jesosy satria azoko antoka fa hitanao amin'ity androany ity. Laza hoe misaotra Jesosy satria fantatro fa tonga eto amin'ny toerana izay ahafahako mihaona aminao mivantana indray androany. Raha nadinoko ny zavatra hafa rehetra, nadinoko ny asa mandrara sy ny ankohonako fa tonga eto anatrehanao a Jesosy dia mila mihaona aminao androany. Mila mandray kasika, mila mandray ny famanginao, mila miditra eo amin'ny fanatrehanao ary mila mahita anao. Lazao mihitsy androany hoe mila mahita anao androany Andriamanitra. Tsy maintsy mihaona aminao androany. Asaka ianao anakipo ny masonao dia hifantoka. Dia ho conscient ianao ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'izao toerana izao. Manatrika eto Andriamanitra. Eto ny toerana tsara indrindra ho antsika sy ianao. Eto no misy izay ilayntsika sy ianao rehetra. Halleluia. Eto Andriamanitra no mandatsaka ny fitahiana. Eto Andriamanitra no mandidy ny fitahiana sy ny fahasoavana ho amintsika sy ianao. Eto no ambarany ten'Andriamanitra hoe mandidy ny fitahiana aminao anie Jehovah. Isaorana anie Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izay nitadintsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Minofa eto no amonjen'Andriamanitra anao. Eto no amanginy anao manokana. Eto no ikasihany anao. Eto no anafahany anao raha mila fanafahany anao. Eto no anasitranany anao raha mila ny fanasitranany anao. Eto no ananganany anao androany. Amelombelona ny fanahinao izy. Hitarika anao amin'ny tanany fahamarinana izy. Hoentiny eo amoron-drano velona ianao androany. Tsika ilaza hoe tompo eto amin'ny fanatrehanao. Aza hoe ento miakatra eo amin'ny toerana izay misy anao a Jesosy.
mangetahita ho tafakambana aminao androany dia ary irany zany iry zany tsika anambarany etaetatsika amin'Andriamanitra ilaza amin'Andriamanitra ny faniritsika androany ampiakariny etaetanao ety am-boalohany dia lazao amin'ny fonao rehetra hoe fanamasina mila tafahoana aminao androany mila tafakambana aminao androany dia ary ilasitsika hoe Andriamanitra Andriamanitra ianao lazao ny etaetanao androany nao tsika anandratra ny tanantsika amin'ny tompo dia ilaza hoe indro asandratro anao Hallelujah. Lazao fa mihoatra noho izany no etaetanao amin'ny tompo lazao fa mihoatra noho izany no fanirinao azy Wanao le asandrato ny feonao dia iary lasika hoe entin'ny traony aminao ao dia hitanao amen amen lazao mifono rehetra mihitsy androany ka anidinao ahita mihoatra n'izay hitako eto an-tany miantso ny fanatreana hoe zay Andriamanitra miantso mikasika ao amin'ny mpanomponao rehetra izay manatrika izao fotoana izao miantso ny herinao hamangy ny tsirairay avy mba ho tafakambana aminao iary lasika hoe Andriamanitra mangetahentana asandrato asantananao Ira ufutsika rehetra hoenty miakatra ao tompo stomy eo amin'ny hinanao ao lazao izy androany fa tea hitany tea hitany atsaranao halleluja hoenty manidina iona aminao zay androany halleluja lazao tafakambana aminao lazao ihany androany irao mafy amin'ny fonao rehetra hoenty miakatra ao sy tony ao
lazao nitahitanao milampiona aminao zay androany Hallelujah. Nasita nufa tanasita wan Jesus. Asandratu tananao de asandratu nfewana. Manzain fana tseya na wetu saya duanto. Manzain kascha wetu ambakwera zao saya duan Jesus. Ni tanana msana tsareta duanti. De utafakama namnao. Lazao ya. Nila nao saya. Manjeta yeta nao saya. Nila nao saya. Hallelujah. Lazao ya duanti. Just my mind and I Hallelujah. Iramura mosi. Sota fanamas. Sota fanamas na fama manja na yitu na watuani. Sota fama mangi ni sambata nule na watuani. Oka nitaita nao yaka tadilaza yane nao. Fanamas Smisia duanti wafamaine tomzotuira zao. Hallelujah. Hallelujah. Iretsika farany andre frère. Waveritsika moramora yande. Yari kilasika entin'ny miakatra. Gatako ny fiangonana nandratra ny feoany. Oka hoeny tompony etahitanao. Oka ho hitan'ny tompony fonao maniry azy fatratra. Te ahita azy venao. Jaona aminy ianao androany. De mahitanao manidina hoentiny mihoatra. Mihoatra ny eto amin'ity zao tontolo zao ty. Fa ho tafakambana aminy. Hallelujah. Tafakambana aminy. Hallelujah. Sotra Jesus, afaka mitiaka ho an'ny tompo ianao. De manasanao azo toerana moramora amin'izao fotoana izao. Tazomy hatrano fifantohanao. Mino venao fa eto ny tompo androany. Eto izy. Ary ny Andriamanitsika dia Andriamanitra miasa. Tsy manatrika anao fotsiny izy. Fa rehefa tonga eo amin'ny fanatrehanao izy, ary rehefa tonga eo amin'ny fanatrehany koa ianao, dia misy zavatra ataony foana. Hoy ny tenin'i Jesosy hoe efa niasa ndraiko hatramin'izay hozy izy ka hatramin'izao, dia izaho koa miasa hatramin'izay ka hatramin'izao. Dia androany mangataka amin'Andriamanitra mba hiasa eo aminao ane izy. Amen. Fa ianao mila mangetaheta azy. Andriamanitra dia raha misy fanahy manerana an'izao tontolo izao, dia ny fanahin'Andriamanitra ilay mila invitena foana. Ny fanahin'ny Satana dia miditra antseriny, miditra ambongadiny, tsy mila mandondona, fa miditra eo amin'ny fiainan'ny olona, na tiany olona na tsy tiany. Fa Andriamanitra tsy mba manao an'izany. Andriamanitra rehefa miasa eo amin'ny fiainan'ny olona,
dia le olona iny mihitsy naniry azy asa teo amin'ny fiainana. Akatsika rehefa nanotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy dia tsika mihitsy nanaiky hoe Jesosy eo manaiky anao. Rehefa niasa teo amin'ny fiainantsika ny tompo dia tsy hoe niasa fotsiny satria te hiasa fa nanokatra ny fotsika tamintsika. Dia androany zavatra tokana no angatahantsika angatahan'Andriamanitra amintsika sy anao dia ny etaetanao. Etaetanao fatratra fa nirinao azy androany. Satria fantaro fa Andriamanitra te hameno anao. Tian'Andriamanitra raha izy no feno eo amin'ny fiainanao. Tsika ndiny tena fohy amin'izao fotoana izao dia tsy ireo kely ny fonao hoe inona ny mameno anao hatramin'izay. Inona ny zavatra nameno anao, iza ny olona nameno anao. Andriamanitra tsy afaka mameno ny zavatra efa feno. Mitady toerana malalaka izy, mitady toerana foana tsy misy inona Andriamanitra ahatonga azy izy rery no mameno ao. Dia androany teneno hoe Tompo, esoriko ato amin'ny foko eo amin'ny fiainako ny zavatra hafa rehetra fa ianao no tiako hameno. Da tsika androany ilaza hoe fanamasinao. Aoka tsy zavatra hafa hameno atsony manomboka androany hafa-tsy ianao. Manasanao ahivavaka amin'izao fotoana izao. Dia lazao hoe esoriko avokoa izay rehetra nameno ny foko hatramin'izay fa omeko ny fanamasina ny sehatra. Ninona zavatra nameno ny fonao dia nampy anao ny fanamasina analan'izany dia izy no ameno anao manomboka androany. Te ho feno ny fanahiny ve ianao? Mangetaheta ny fanamasina ve ianao? Lazao hoe fanamasinao ianao no mameno manomboka androany. Lazao hoe fanamasinao tsy misy zavatra hafa intsony avelako ameko ny foko afa-tsy ianao. Tsy ny fanahina intsony mameno ny fonao manomboka androany. Tsy ny alahelo intsony mameno ny fonao manomboka androany. Tsy ny tsy fahombiazana intsony mameno ny fiainanao manomboka androany. Fa ny fanamaso. Amen. Lazao hoe ny fanamasina ny mameno manomboka androany. Tsika araka anandratra ny tanantsika anankiroa. Tsy fombafomba mpivavahana izany fa endrika hita maso. Fa ny hoantsika hoe fanamasinao mivelatra ny tanako anankiroa. Disponible ao anao. Te ho feno anao. Ny tananao misokatra dia manambara hoe avoditro ny zavatra rehetra, ny zavatra hafa rehetra. Dia afaka manokatra ny vavanao ve ianao amin'izao fotoana izao? Afaka miteny ve tsika amin'izao fotoana izao? Mety tsy nahazatra anao ny vavaka miteny fa afaka miresaka ianao dia lazao amin'ny vavanao hoe Jesosy eo avoditro ny zavatra rehetra nameno ahatra amin'izay. Lazao hoe Jesosy eo manamaivana ny tenako aho manomboka androany. Videko ny foko manomboka androany. Videko ny saiko manomboka androany. Esoriko ny fardeau ny vesatra rehetra izay nanavesatra ahatra amin'izay androany. Ianao no mila manaiky androany fa Jesosy efa vonony. Lazao hoe ny alahelo na matotra rehetra hatramin'izay dia avelako izany manomboka androany. Ny olona izay nananako alahelo hatramin'izay avelako izany manomboka androany. Ny fanahiako hatramin'izay avoditro izany manomboka androany. Teo ampanandran-tantany ianao dia arakilazintsika hoe fanamasinao fenoy androany. Lazao hoe aoka ianao no ameno amin'ny fanamasina. Rehefa ny fanamasina no mameno anao dia lasa feno ny fitiavana ianao, feno ny fifaliana ianao, feno ny fiadanana ianao, feno ny fitsaharana ianao, fa tsy tao iny teo aloha intsony. Tsika ary laza fanamasinao tsy misy tiako ameno afa-tsy ianao androany. Alleluia. Sotra fanamasina. Mila nyo sutrao avia minker fanayo tiku yanao babonao ni fu. Lazao fanamasina itump amfitiavana avi fanamasina ikasikani funa ni fiana kwantananao
Andro fanamasa sotra ny amin'ny asanao sy ny herinao izay amenonao anahy androany iary iritsika androany amin'ny fotsika rehetra avy fanahy masinao mameno ahy avy fanahy masina mameno ahy azao fa milaza ilan'io sotrao avy amike azao hoe fanahy masinao tika babonao ampana masina babonao ny halleluia Sanat itu am fitya baroyan androany avy fanahy masina mameno bila yusuchao avy amike azao mifonore babonao afana masina milanao afana masina dia hikasika ny fonao afana masina azao androany akasika azy halleluia azao akahoentinao fanatsinao azao ihany androany amanao hikasika fonao zany misy fanamasinao azao hoe sintoly anilanao hitsapanao ny hery vaovao ny fanamasina halleluia fanatitao manasanao anzao fotsao anaritra tananao dia iarivavaka sika iarivavaka sika fanamasinao teo feno anao androany azao hoe fanamasinao sy lohy fifaliana ny alahelo ka hatramin'izay sy lohy fandresena ny fahareseko hatramin'izay azao hoe fanamasinao feno ngery ny fahaleneko hatramin'izay azao hoe fanamasinao afe ao amin'ny fandresenao ahy itoy hivavaka ihany ianao toy izy tsika ny fetira dia mbola itoy hivavaka sika ilaza hoe fanamasinao manjetaetanao aho halleluia mameno ahy fanamasina ilaina ny osotrao androany zay mameno anay babonao atsoyan'izy androany avy fanahy masina fanahy masina mameno ahy ilan'io sotrao avy amike asandrato ny feo anao kasika azao tafakamo fanamasinao irao ihany androany hikasika ny fonao sitoly ao alilanao
Fanai si famarinana Ani fanai si famarinana Ani fanai si famarinana Sotra fanamaso Fifatoana dia apetra amin'ny fonao ny tananao te hivavaka ao anao amin'izao fotoana izao fanamasonao misy olona togy eto amin'izao toerana izao mitondra ny vesatra eo amin'ny fiainana mety androany ianao vao nanatrika fotoana tahaka an'izao tonga eto ianao miaraka ny vesatra ny fahotana ny vesatra ny fahazaran-dratsinao vesatra ny lasanao izay mitambesatra androany aho mangataka fanamasonao hikasika azy ianao tiako ianao hifantoka satria fantatro fa miasa aminao ny fanamasina manapatapaka ny gadra rehetra izy ao anatiny zany Ozitr'Andriamanitra izay miasa eo amin'ny fiainanao zany dia nolotra ny fiainanao an Jesosy ianao dia ho fotoana tsy ho adinonao ty fotoana androany ty fanamasonao nizaniza feno alahelo dia ho videnao ny fony fa ho fenonao fifalia fitsaharana satria zany ny vokatra ny fananao sotra fanamasina satria fantatray fa miasa ianao Haleluya Malalakua, Ariasia.
Fetsika ihany. Sary indrindranao irikanao tompo lazao ihany manao ary azy ao sary indrindranao irikanao tompo dasandratsika mitanatsika isan'ny feotsika Assalato Andriamanitra. Anao fanjakana anao ny hery anao ny voninahitra mandrakizay anao fanjakana anao ny hery anao ny voninahitra mandrakizay miamita anao fanjakana anao ny hery anao voninahitra mandrakizay anao fanjakana anao ny hery anao voninahitra vamos caporar nossa Yane. Let's keep singing. Misangana. Unknown in front of God. Oh, yes, you are. Yes, you are. Yes, you zany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra ary nanome zany azy ny anarany ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoliany loharika rehetra na any an-danitra na ety an-tany na any ambanin'ny tany sy any akelin'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitra Andriamanitra ray Jesosy io misy sandraty eto amin'ity toerana ity androany datsika nandratanana ho an'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao datsika ilaza hoe Jesosy ho ny anaranao no anarana ambony indrindra ny foko miankohaka amin'ny anaranao ny momba ray manontolo dia entiko miankohaka eo amin'ny anaranao Jesosy
Manasanao mba hivavaka mafy amin'izao fotoana izao. Antsoiny anaran'i Jesosy. Ilay anarana ambony ny anarana rehetra. Raha marary ianao tonga eto androany, rehefa antsonao ny anaran'i Jesosy, dia mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina izay mahazo anao. Na anarana, saiko hoe inona ny anaran'ny problema ho entinao eto amin'ity toerana ity androany. Fa antsoy dia irao ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Fa mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy. Na inona anarana problema tonga eto amin'ity toerana ity. Antsoy ny anaran'i Jesosy. Dia irao ny anaran'i Jesosy. Asandrato ny tananao sy ny feonao dia teneny hoe Jesosy eo dia raiko mandrakizay ny anaranao. Asandratro mandrakizay ny anaranao. Tsy misy anarana tsara noho ny anaranao Jesosy, teneny izy. Jesosy eo ny anaranao ny namonjy aho, ny anaranao ny nanafaka aho, ny anaranao ny matoizao aho Jesosy. Haleluya. Misaotra Tompo. Anao fanjakana, anao ny eny anao volinahitra mandrakizay. Anao fanjakana, anao ny eny Tompo, anao ny volinahitra mandrakizay. Oh, nareo rery mihira mafy. Irao mafy asalato ny feonareo. Andrakizay. Oh, anao fanjakana, anao ny volinahitra. Haleluya. Misaotra Tompony ny fanatrehanao eto amin'ity toerana ity. Misaotra ny fanatrehanao eto Andriamanitra. Tsy misy sarobidy ohatry ny fanatrehanao. Tsy maninona na misy zavatra tsy ampy ary amin'ny fiainanay, fa ny fanatrehanao no ampy anay. Tsy mina izay zavatra lalovana Jesosy. Raha mbola tsy tonga ny valim-bavaka tsy olo an'izany. Fa androany izay ilaza hoe ampoanay ny fanatrehanao Andriamanitra. Teneny hoe ampoany fanatrehanao Andriamanitra. Ampoan'ny fiainako ny fanatrehanao Andriamanitra. Mba fantatrao ve hoe inona ny zavatra ilainao io? Tsy vola ny ilainao fa ny fanatrehan'Andriamanitra. Fantatrao hoe inona ny zavatra ilainao amin'ny fiainana? Ny fanatrehan'Andriamanitra ny lakile anao. Amen. Daotsika hitehaka ho an'Andriamanitra. Daotsika hitehaka mafy amin'ny Tompo. Amen. Haleluya. Mamainga anareo Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tonga eto isika satria hideran'Andriamanitra tsika noho ny amin'ny tahiny ny radio évangélique Jiro sy Fanasina. Izay no antony voalohany hatogavantsika eto, hiaonantsika eto satria noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia natratra ny 70 taona ny radio Jiro sy Fanasina. Andaosika hitehaka ho an'ny Tompo. Tsy maninona na isan'andro ary tsika hitehaka no amin'izany, tsy maninona satria lehibe loatra ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'izany radio zany. Iarabanareo izay tonton Claude sy tonton Monique. Natratra ny 70 taona ny radio Jiro sy Fanasina. Lavo zany ary tsy tanisitsika hoe inona ny zavatra natrehana ato anatin'ny 30 taona. Nisy fotoanareo faly, nisy fotoanareo nitomany, nisy fotoanareo nahery, nisy fotoanareo ketraka. Fa zao azontsika lazaina hoe nandresy ny radio évangélique Jiro sy Fanasina natratra ny 70 taona. Noho ninona? Noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary misaotra ny Tompo izay noho ny aminareo mivady izay nahatoky hatramin'izao, tsy ny abandonna mihitsy ary leso nangeza be ho antsika rehetra zany. Na inona zavatra nitranga teo dia mbola reo izy mivady. No tahian'Andriamanitra
ary maharitra hatramin'izao fahatelopolo taona zao. Amen. Ny tompony hitanareo mivady mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay tonton Claude Tantimonique. Amen. Tonga aty zay hiara hideran'Andriamanitra noho ny amin'ny fitahininy ny radio antsika, hiara hisaotra an'Andriamanitra tsika, hiara ny voninahitra an'Andriamanitra tsika noho ny amin'izany fahasoavana zany. Amen. Manatrika tokoa pasteur Ndrina mivady, ho tahina manokana koa nareo mivady pasteur Ndrina. Amen. Ary tena faly zay tafahoana aminareo. Amen. Amen. Noho izany ry havana dia zao androm-pifaliana no atrehantsika eto isan'andro. Misy loha hevitra matanjaka be isan'andro fa zao androm-pifaliana satria no tahin'Andriamanitra ny radio evangelika jiro sy fanasina. Amen. Noho izany tenenina akaikinao hoe hifaly fontsika andaotsika hifaly. Tenena izy hoe andaotsika hifety, andaotsika hanao fety hoe fafetin'ny radio zao hoe amen sa tsy amen. Ka hifaly sa tsy hifaly, vonina sa tsy vonina, hiteka mafy ho an'ny tompo aritsika rehetra. Andao are Pietrandro any lasa kianja amin'ny fiderana. Alefa. Teneno akaikina hoe mandihiza hoe fa aza mijoro fotsiny. Eo ankianja fiderana izay samy hafa ny fiavy fa finony iray. Eo no andraisana ilay fanahy mampifankaty mampifandray. Eo ankianja fiderana izay samy hafa ny fiavy fa finony iray. Eo no andraisana ilay fanahy mampifankaty mampifandray. Asana tommy ave, asana ile tumputsike. Oh, asana tommy ave, ile tumputsike. Alefa. Eo ankianja fiderana izay rehefa todiso ao an-danitra. Eo no itoeranay mandraky izay amim-pifaliana ao an-tanonay. Eo ankianja fiderana izay rehefa todiso ao an-danitra. Eo no itoeranay mandraky izay amim-pifaliana ao an-tanonay. Asana tommy ave, asana ile tumputsike. Oh, avera aslaka fiderana asana tommy ave, ile tumputsike. Afanon funão, afanon fiderano. Afelau aslaka fiderano. Afelau aslaka fiderano. Asana tommy ile tumputsike, ile tumputsarija. Afelau aslaka fiderano. Asana tommy ave, ile tumputsike. Se so anau dilata
Fitoriana Pasakani Asal tumyawe Sana tofi sarita Yile tu pusike Yile tu sarita Se sosa no nilata Fitoriana Pasakani Asal tumyawe Sana tofi sarita Yile tu pusike Yile tu sarita Apakah menurut kurat di salina Vesikere caleka Amen Ya Rabbi sikere caleka Resilang setang teraka Fanyade mari cuma ye Sawat sembialamin naufa anore Anaknya dierikyu Rades yang nyaisi unene Sauno beri kuasa ipanate Anareo Cinta Visi jalan hingga dede Sisa cinta Sanade Fauva Niru na futon Sarangko Sot Rivutus aveva navale Canane pingaleibe Smaiziale Anarore Ufiro finito luce Anarore Fani santo di fiata Fava cazzare di ciula Vicinissimi para minha leve Se Zoky Fauva Sanandre Fauva Nino na futore Sarafo Oh
Alléluia. Tena faly tsika mideran'ny tompo ao anatin'izany fifalianao zany mizatra miendaka ao anatin'izany. Zay zavatra tsy avy amin'Andriamanitra rehetra miendaka ao anaty fiderana. Amen. Mila mino an'izany ianao. Ka mino ve ianao sa tsy mino? Mino sa tsy mino? Atsangano tanao dia tenenao hoe Jesosy eo mino anao mino anao mandrak'izay Halleluja. Mahazo toerantsika ary aloha. Halleluja. Zao no ataontsika manaraka. Anao ny fanatritsika zao. Anao ny fanatritsika zao fanatra ataontsika dia ninninona ataonareo dia ataovy tahaka ny ho an'ny tompo. Amen. Ninninona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Ataontsika anao fanatitra amin'izao fotoan'izao. Omany ny fanatitra ao isaky mpandalo eny andray ny fanatitra zay fa homanitsika. Eto fontsika isan'andro. Amen. Amalatsika ao am-piangonana. Tsy eto ambadika eto. Hideran'Andriamanitra fontsika. Ankalazan'Andriamanitra satria ho anay aloha dia tena androm-pifaliana mihitsy zany hoe radio mahatratra ny 70 taonany zany. Tena fifaliana zany. Ary hoararaotsika mihitsy zany fifaliana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Amen. Za mino nanomboka omaly ny fotoana andro aliny rapitso raha afaka pitso hatramin'ny toyany rehetra dia amangy atsika foana Andriamanitra. Amangy anao Andriamanitra ary anao zava-baovao ao anatin'ny fiainanao izy. À condition raha mino ianao. Amen. Raha mino tsika. Mampahiry anao mba anetsika ny finoanao. Fantatro fa manam-pinoana ianao. Ny Andriamanitra tsika dia mendrika. Tena mendrika mihitsy. Ary zany famendrehany zany, zany fidélité zany azonareo tena mendrika io Andriamanitra tsika io. Zany mahatonga antsika miankoka aminy. Raha anatin'ny fanatitra dia anambarany zany tsika hoe digne tu. Mendrika ianao Andriamanitra. Aorinan'izay dia anaraka ny afatra zay ao ampitondray ny mpanompontsika. Afaka mandrosonareo tompona andraikitra amin'ny fanatitra amin'izao fotoan'izao. Digne tu agneau de Dieu. Digne tu agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu agneau de Dieu. Alléluia. Digne-tu agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Betskaya, digne-tu, digne-tu agneau de Dieu. Digne-tu agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu, digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame
Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, Seigneur, ton règne, ton autorité. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Oh, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. je célèbre oh, ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne-tu agneau de Dieu? Digne-tu agneau de Dieu? Tous les ans, Tous les anges en sont acclament la puissance de ton nom. Digne-tu agneau de Dieu, agneau de Dieu? digne-tu, Agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton sein. la beauté de ton saint nom. La beauté de ton sein. Vet ska fara. La beauté de ton sein. Anatin'ny hafatra zay tiany mpanomponao mitenena tompony, mitenena ny amin'ny alalan'ny mpanomponao andro. Ny foretra tonga eto dia mivavaka ary mitsodrano mba ho fo tahaka ny tany lonaka, ho fo tahaka ny tany tsara. Dia andray izany teny izany ny fonao, dia niry sy tombo eo amin'ny fiainanao izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho verimaina ny fahatongavanao eto androany. Raha ohatra ianao tonga teto dia miala eto ianao tsy nazo nininy dia verimaina ny fotoanana. Fa mivavaka ary mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy olona tonga eto ka hoe miala maina izy, fa handray ny fahasoavan'Andriamanitra ianao. Androany dia raha isika mitehaka ny mpanompon'Andriamanitra Zoky NJAKA Rabearivelo mandroso ianao Zoky NJAKA. Mbola hitehaka antsika ao anampanompon'Andriamanitra ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra sy ho fanajantsika azy. Fiadanana tompoko mandre tsara, manantitra ny arahaba amin'ny Herinandron'ny Filazantsara sy ny fahatelopolo taonan'ny radio evangelika jiro sy fanasana. Nisy taminareo tsy teo omaly, izany tsy teo omaly. Tsy maromaro tsy teo omaly. Mba omena tsy kely ianareo na dia nitra vitsy fotsiny azy tamin'ny omaly. Zanaka malala fa tsy zanaky ny tsy fanarahana. Dia zao le fehezan'ny teny natao tadidiana omaly.
ho averiko indro le izy dia averintsika ho anisan'ireo olombitsy mandeha amin'ny lalany tery aho ho anisan'ireo olombitsy mandeha amin'ny lalany tery aho dia zao namarana ny zokomanda omaly hoe tao anatin'ny fampitinana hitondra olona maro ho ao amin'ny mazava dia miompanao amin'izay ny afatra androany hitondra olona maro ho ao amin'ny mazava zany mino fa mahalala ny filazantsara ianareo fantatrareo na toe filazantsara rehefa mahalala ny filazantsara dia tompona ndraikitra ho amin'ny fampitanany filazantsara ohatrany hoe sitrana zao a za zao sitra za zao nararavolobe tamin'ny fiainako nararavolobe mihitsy a dia zao tena tao am-piangonana tsisy olona ho fatiny ny aretim-bavony intsony atao am-piangonana samy teny an'izany satria nanandrana an'le izy a hitako zany le secret dia nyzaraiko tao am-piangonana zay za zany tsodra ny tao am-piangonana hoe atao am-piangonana tsy misy olona ho fatiny ulcère d'estomac tsisy an'izany atao am-piangonana fa saiky matin'io a azareo ny zatra resahako ao am'lika toko fahinambe folo a no misy ny afatra lika toko fahinambe folo a dia andinin'ny fahavalo sy fahasivy tsy hitanisa andiny tsoloramasina marobe andro tsy hitanisa andiny tsoloramasina marobe a fa iompana amin'io ny afatra lika toko fahinambe folo andinin'ny fahavalo sy fahasivy vakiko le teny a dia tiako hainy tsara ianareo jesosy no miteny an'le teny eno tsara ange le teny lika eninambe folo andinin'ny fahavalo sy fahasivy ho jesosy ary ny tompony nidery ilay mpitandrana tsy marina satria nanantsaina izy teny manandanja be zay teny zay satria nanantsaina izy fa ny zanaka izao tontolo zao dia manantsaina kokoa ny amin'ny karazany no ny zanaky ny mazava ary hoy zaho aminareo jesosy miteny io ary hoy zaho aminareo aoka ny mamoana tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo ho any amin'ny fonenina mandrakizay ianareo rehefa lany izany veloko vetivety le fanoharana ataon'i jesosy nisy mpitandrina tsy pastera akory le mpitandrina tsy hoe nisy pastera tsy zay akory le izy to dia pasteur andrina matsy ny eritreretinareo raha vao manao izay fa tsy pasteur andrina mihitsy ny resahany eto nisy mpitandrina intendant izay fantatry ny tompony hoe misy zatra tsy normal ataon'le rangahy ty dia nanao audit izy malala audit ve nareo le fizahana ifototra hoe ahoana tsara ny fandehan'ny comptabilité atao amin'ny toeram-piasana natao audit zany le izy dia nampiomana zany le tompony fantatry le olona fa ho tratra izy dia nisy zavatra nataony inona ny nataony natsony ny olona zay nananatrosa tamin'le patron aka ohatra tsotra be ohatra hoe menaka mavobe anankiray za mantsay ny gasy tsara mavobe tsy haiko tsy mahafantatra ho an'izay mpivarotra ohatrina moa ny menaka mavobe zao tsy haiko 20 litre dia ohatrina tsy fantatra ny vidina menaka fa andeha ataontsika hoe nananatrosa roa tapitrisa ariary ohatra zany a ohatra fa tsy mavobe akory dia natsony a ohatrindra nitrosanao dia ozy izy hoe roa tapitrisa ariary dia ozy izy ankakangany ianao soraty fa andeha no audity a ataovy ray tapitrisa ariary zany hoe nanao izy faux ohatrany hoe déclaration fausse zany nanao an'izany maromaro izy fa fantatra le patron ihany le izy dia zao ny tenenin' jesosy eto mitantaran'le conclusion izy hoe ary ny tompony ny idera le mpitandrina tsy marina tsy lay tsy fahamarinana akory no amporosiana antsika sao dia mamaky an'io dia hoe ndeha hanao kolikoly a dia hanao zavatra hafahafa a tsy zay le izy fa hoe ilay zavatra nataony inona moa ny tena tsinjovin'le rangahy ilay ho aviny ao arian'ny fandroahana azy ao amin'ny asa
azonareo ve le izy ohatran'izao zay le izy raha toko pratika kokoa malala knapsa nareo a sy assurance ny knapsa sy ny assurance dia tena hoe fahatakarana zavatra lalina mikasika ny fahanterana izay le zavaresahan' jesosy eto raha tianareo azy zany raha omena lohateny ty dia le hoe tiany jesosy tsika anana fahendrena pratika eo amin'ny fiainana fa indrindraindrindra azo olona ho an'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny arena zay ananantsika atreo venareo maraka tsara atreo fotsiny aloha ijery zatra pratika be tsika rehefa aveo raha tianareo omena lohateny zany izy dia zao hoe tian'Andriamanitra anana fahendrena pratika amin'ny fiainana andavanandro sy mikasika ny mandrakizay ohatra hoe raha betrosa zao ohatra dia tian'Andriamanitra ho afatrosa ratsy ny betrosa tena ratsy ary miboloka izara be deabe mitrosa za zay aloha androany to dia mamotsitra nyty tsodrano ty androany hoe an'izay betrosa rehetrarehetra dia mitsodrano mba ho afatrosa amin'izay dia le fomba ialana amin'izay mihitsy natolon'Andriamanitra mahazo ve nareo zay fa tsy zay fotsiny fa le hoe mahazo olona ho an'i Jesosy zay ny tena resahana eto dia rehefa mamaky le andinin'ny fahavalo ianao dia mila toizana amin'ny andinin'ny fahasivy satria ao amin'ny andinin'ny fahasivy misy an'le fampiarana an'le fanoarana ao ve nareo aloha efa mifitsady zao aza mieritritra ny fodina aloha tiako haino tsara ianareo androany ianao dia mila mahazo aloha ny mahasamy hafany hoe vola aman-karena vola sy arena rehefa miteny ny baiboly hoe mitentsika malagasy hoe vola aman-karena dia antaniko ianareo ny vola ve arena misy olona manam-bola be fa mahantra fa maninona ary izy ny mantra rehefa manam-bola satria le volany tsy mivadika ho arena nareo efa nita olona manam-bola fa tsy manan-karena fa nahita tena misy zany ambeko ohatra tsotra nareo zao ohatra tsotra be Madagasikara zao dia tombanana ho firenena manan-karena fa matory eo ambony arena marina le zany marina zany Madagasikara dia laharana gisitra mampalito ny tena zany fa tsy mahafinaritra akory fa matory eo ambony arena manana fananana manana arena fa mahantra dia misy olona koa manana vola fa mahantra rehefa miteny zany ny malagasy hoe vola aman-karena dia ohatrany hoe akoho amam-borona ny akoho ve vorona non ny akoho tsy vorona ary ny vorona tsy akoho dia ohatr'izay koa tsy hoe rehefa manam-bola dia manan-karena automatiquement non tsy ohatr' zany le izy atreo ve nareo mahazo andro aman'alina ny andro ve alina ny alina ve andro le izy ohatrany zavatra mitovitovy fa samy hafa dia mila mahazo an'izay ianao androany tsika zany mifofotra be anam-bola be fa tsy mahatakatra zavatra ianao raha zay fotsiny no ataonao tsy hoe tsisy dika ny vola tsy zay kory ny tiako ambara fa zao tsy hoe rehefa manam-bola be ianao dia manan-karena non tsy marina zany eny ary inona aloha le lazaina fa hoe voalohan-karena alefa ary manadina anareo satria olon-dehibe nareo inona ny voalohan-karena amin'ny malagasy fahasalamana ny fahasalamana dia tena arena za zao anisan'le manan-karena be mihitsy satria salama ary zany mahatonga an'Andriamanitra tia hanasitrana anaretintsika izy fantatrareo ve fa mamela ozy izy ny salamo fahatelo amby zato misaorany Jehovah ry fanahiko ary za misy adonao ny fitainy rehetra zay mamela ny heliko rehetra zay manasitrana naretinao tena ao anatin'ny fon'Andriamanitra mihitsy pastera zao ny men'Andriamanitra an'izay teo fahasitranana ho an'ny marany satria ao anatin'ny fon'Andriamanitra le izy
tena ao anatin'ny fon'Andriamanitra ho salama ohatranareo na dia mbola kelikely taona aza mety zavatra. Ny fahasalamana ry havana dia tena voalohan-karena. Dia mila kolona io a, mila kolona ny fahasalamana. Zay ny anankiray. Inona ny harena faharoa? Fotoana. Ny fotoana da tena harena be. Io mikoriana foana io. Mitovy ve ny fotoana omen'Andriamanitra sy omen'Andriamanitra anao? Mitovy. Samy mahazo 420 tsika rehetra rehetra. Fa io harena mikoriana. Fa mila avadika le izy a ho zavatra tsara. Resako tamin'izy roa teo androany, sambatra be tsika fa manan-karena be mihitsy a, manana fotoana ho aty fianaratso. Teniteneniko anareo aloha tampo tena sarotra ny naka ty. Sarotra. Tonga taty dia tena faly hoe tonga taty. Za tena mahalala mihitsy hoe ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainatsika amin'ity Alarobia ity a dia eto. Apitako kely vetivety fotsiny ty. Ka tsao a eo amin'ny fiainanao foana ny hoe ianao eo anivo ny sitrapon'Andriamanitra foana ho amin'ny fiainanao. Sy hoe rehefa mivavaka fotsiny. Fotoananao rehetrarehetra mihitsy. Ianao zany tokony anontany foana hoe tokony hoeto ve amin'izao fotoana izao? Sa sy tokony hoeto? Zany nge navoan'i Davida e. Davida zany a, tamin'ny fotoana sy tokony teo amin'ny balcon, dia teo amin'ny balcon, dia nitavevavinandro izy a, dia nijangajanga izy ireny. Ianao zany rehefa tsy eo amin'ny toerana tokony isy anao a, amin'ny fotoana mahamety, dia mora resin'ny fakapanana. Mikotra tsotra kely nareo. Talohan'ny teto androany zao a, tatsy ambadika tsatsy. Za zany mivavaka eo. Ny piscine eo akaiky eo, inona ny hitako? Vehivavy mandro. Dia mijery ahy izy. Sérieux zany teneko anareo zany a, sérieux zany. Dia ao anatin'ny champ de vision-ko mihitsy le vehivavy. Dia inona nataoko? Nahodiko moramora ny seza. Fakapana zany. Rehefa mijery télé ianao a, ka misy zavatra hafahafa, dia mila maly le anao. Mijery téléphone, efa tantariko tamin'ny pasteur Amandro zany sy ny namanay. Zaho ary zalahy mahazo porno ato anaty télé, anaty téléphoneko. Fa ahoana mahatonga an'izany? Nareo hoe fanjazana ito amin'ny fiainanareo. Ny fakapanange tsy voatery ianao makany fakapana, fa fakapana mety makeo aminao. Fa mila hainao ny miatrika an'ilay. Tsetsatrehitra tsy haritra fotsiny konverina ato. Fotoana zany a, harena be mihitsy. Tiako hainy tsara nareo. Inona koa ny atao hoe harena? Ny fifandraisana. Mialatsiny aho fa somary resaka kely anareo roa. Tanareo, rehefa mifankaty zany ny mpivady a, dia harena be a ho an'ny fiainan'izy roa zany a, sy ho an'ny olona miarapety, ho an'ny zanany, ho an'ny fiangonana. Ny fifankatiavanareo roa dia harena be ho anay. Ary mila foatranko ny zanakare. Satria manino? En sécurité zany ny ankizy rehefa mifankaty ny mpivady. En sécurité izy. Marina be zany? En sécurité. Harena be ny relation tsara eo mpivady. Fa tiako hainy tsara koa nareo. Harena be a ny laza. Laza. Tena malaza mihitsy ny resako eto a. Malaza. Rehefa malaza ny olona dia harena be zany. Mety misy laza ratsy dia misy laza tsara. Fa le laza tsara ny resako. Rehefa malaza tsara ianao a, dia feno ny trano. Io zao docteur Rasy nandroany tamin'ny atoandro. Nareo moa tsy teo. Fa zay teo. Fa milaza aminareo fa ireo sezy ireo tsy atony nandroany tamin'ny atoandro. Fa manino? Tsy malaza tsara izy. Tonga teo daholo ny mpianany rehetrarehetra. Nakaseza tany am-piangonana zay. Fa tsampy ny seza. Harena ny laza tsara. Harena. Fantatrareo ve fa rehefa hifidy pasteur sy diakona ny fiangonana tany aloha dia jerevana ny lazan'ilay olona. Anaty baiboly zany zata resako zany fa tsy hoe mamorona akory. Jerevana ny laza. Tsara laza ve ilay olona ao anatin'ny critère zany. Dia toizako le izy. Inona koa ny harena? Ny fahalalanao olona dia harena. Raha mahalala olona ianao na fantatr'olona dia harena zay.
zao mba nataon'ny doktorasina nalaza andro hozy izy tamin'ny mpianana io zokonjaka io dia mpampianatra moa malaza ty tsy fantatra hoe malaza izy ka nareo iny lazanao iny a dia mila avadika ahafahanao mitaona olona ho an'izay tsotra mekotra faran'izay tsotra nareo riza rasolony ray be zao a dia mpihira malaza azanareo rehefa tonga ty fianaratsoa izy a dia feno ny trano dia mora amin'ny rija no mitory filazantsara mahazo ve nareo fa ianao tsy rija sady tsy zokonjaka tiako eny tsara nareo satria raha azonareo ty zararazaiky ty azareo ny afatra rehetrarehetra rija zao a nomen'Andriamanitra ho mahay manana inspiration mamorona hira dia mihira izy auteur compositeur rija za zao tsy zany za mpampianatra nomen'Andriamanitra azy zay dia zay no entiko eo amin'ny fanjakana be zao ny fanontaniana fantatrao ve ny arenanao raha fantatrao zay a dia voavalinao ny fanontaniana ianao hoe mahalala ny arenanao izy sokonjaka zéro tsy misy arena mihitsy a tena mantra velona tsy mantra velona zany ianao tsy mantra ka tarak'olona anankiray tamin'ny tantara ianiko nareo manana tantara be da be a fa meko tantara ray fotsiny nareo a atanareo hoe ve zany arena koa e nisy paster anankiray a faran'izay mahazo olona kefoka be mihitsy izy dia nampianatra azy mitombo asabotsy maraina ny andro a dia ozy jesosy tamin'ny pastera tena mahazo olona be da be anao a fa atoroko anao ny secret-nao dia nentiny tao am-piangonana ny pastera tsy isy olona tao am-piangonana fa raha matoa lehibe anankiray fotsiny no tao am-piangonana raha matoa lehibe anankiray miaraka amin'ny chiffon mandohalika eo amin'ny seza w mamafa w sady mivavaka zao ny vavaka ataon'ilay raha matoa be jesosy io zay olona hipetraka eto rapitso a dia mivavaka ho azy a mba andren'ny filazantsara izy ary anaiky anao izy ary anompo anao izy ataony an'izany dolo ny seza rehetrarehetra eo jesosy tamin'ilay pastera ny secret anao dia io raha matoa be io manana intercesseur anao mivavaka ho anao zany mahatonga anao mahomby tena ozy le pastera tena marina zany tsy ampafiry ny olona mahay mitorotena ange ianao e tsy ampafiry ny mahay mitorotena ianao fa misy olona mivavaka ho anao za ry avana tena samy jory vavolombelona aminareo mihitsy rehefa irosaka ho missionnaire a dia ny olona voalohany nangatahako a tsy vola tsy arena tsy fitaovana tsy laza fa intercesseur za manana olona be lehibe mivavaka ho nandritra ny farafakeliny telopolo taona ho an'izay tehirotsaka miaraka amin'Andriamanitra ny ilainao voalohany aorinan' Jesosy sy ny fanahy masina dia intercesseur ary ho an'izay intercesseur ato am-piangonana dia ty aprisika anareo hoe toizy foana ny intercession ataonao marina fa tsy malaza ianao ny intercesseur ange tsy malaza e sady tsy mahazo micro zany tsy tiavan'olona intercession satria sady tsy malaza no tsy mahazo micro ga ny intercesseur mahazo micro tsy mahazo fa ilaina nefa izy ny filazan'ny olona azy dia hoe avokavoko ny fiangonana ny intercesseur poumon de l'église zany ny lazana azy raha intercesseur ianao a tsy malaza ianao a tsy mahazo micro ianao a fa teneniko anareo ty mitovy amin'ny valipiti azoko sy azon'ny pasteur sy azon'ny pasteur andrina valipiti anao anaty baiboly zany zatra resako anareo zany a tena mitovy mihitsy ny valipiti azonao sy le olona entinao mibavaka mahazo an'izany ve ianareo mila matakaran'izany ianao a ok tozako le izy inona koa ny arena ny sata azavaiko natao hoe sata zao pasteur andrina pasteur andrina zao pasteur ny satany statut zany statut social mihitsy dia ny sata dia azo ampiasaina koa mba ny fanjakan'Andriamanitra ny influence akoatra zany ny influence adiniko tamin'ny maraina ny sokomanta mba averiko kely fantena nisy fomantenenao le influenceur tamin'ny maly fa tsy voaraiko tsara inona amin'ny filazazy créateur de contenu tsy mbola ianiko mihitsy le voambola fa nanahitra le izy créateur de contenu
ny influenceur dia manandanja be amin'ny androm-piainatsika. Rehefa miresaka influenceur dia tsy miresaka fotsiny hoe kristianina fandrehetrarehetra. Ditanareo ireny mantsy arena dia fa azo ampiasaina amin'ny tsara sy amin'ny ratsy ny arena. D'accord nareo amin'izay zavatra izay ok. Dia toizako ihany ilay izy. Ny fahalalana dia arena, ny fahaiza-manao dia arena, ny expertise dia arena, ny fahaiza-mitendry dia arena, ny talenta dia arena. Ohatra ny tiandrisika kely anareo androany hoe mety misy aminareo mpanotra. Eno tsara ny zavatra tantaraiko mety mpanotra ianareo, tsy mpanotra ohatran'ilay polisy mikoly akory satria vao miteny hoe mpanotra dia polisy ny ao an-tsaintsika. Za tsy miresaka polisy fa miresaka mpanao kolikoly. Eno ity zatra lazaiko ty. Fantatrareo ve fa tena ilain'ny fiarahamonina misy atsika ny mpanotra? Fantatrareo ve zany? Manaraka toizako dia zao. Fantatrareo ve fa raha mahay manotra ianao dia hoentin'Andriamanitra any andavatran'ny olona manotra azy ary afaka mitory filazantsara. Ary manana atsasakadiny hatramin'ny adiny ray sasany. Mahazo ny zatra resahako ve nareo? Sady mahazo vola. Mety tsy takatrareo zany fa mariny zany. Tizako le izy. Resaka vola amin'izay azo ao. Ilaina ny vola. Dia hoy izy nihira hoe fa ny fitiavam-bola tafahoatra no ratsy. Ahitsiko izay tsy fahamarinana an'izay. Tsy izay no izy ka, tsy izany no izy. Tsy hoe tsy maninona raha tia vola kely non, tsy ohatr'izany no lazan'ny baiboly. Tsy izany, na koa asehoka anareo ny baiboly. Timoty voalohany toko 1. Tsy mitena an'izany ny baiboly, tsy hoe tsy maninona raha somary tia vola kely. Tsy izany no tenenin'ny baiboly. Timoty voalohany toko 1. Andininy 10. Tiako miaraka mamaky mihitsy sika. Timoty voalohany toko 1 andininy 10. Miaraka mamaky atsika. Miaran'i Jesosy. Fa ny fitiavam-bola tafahoatra no fotony ratsy. Zany ianao anaty baiboly? Tsy zany no anaty baiboly. Tsy hoe fa ny fitiavam-bola tafahoatra no fototry ny ratsy rehetra. Non, zany no tenenin'ny baiboly. Raha vao misy trasina fitiavam-bola ao amin'ny fiainako dia efa tafiditra ao anatin'ny ratsy. Tsy mahazo misy trasina fitiavam-bola mihitsy ny fiainako. Aza avela izy trasina fitiavam-bola mihitsy ny fiainana. Ino no tantara-tsotra tao amin'ny fiainako ty? Nanako izay Zoky izy. Isaky ny après-midi izy dia tomeny akaiky ny tanàna anay misotro coca. Isaky ny ambolatsaky eo izy misotro coca. Afaka volana vitsivitsy dia zao no tenen'ny tampoka. Njaka, voan'ny diabeta. Dia hoe tsy gaga raha voan'ny diabeta ianao. Isaky ny après-midi ianao misotro coca. Normal be anao raha voan'ny diabeta. Tsy hoe tsy nandatsa akory. Mbola aiza ny azo anao, tsy zay akory nataoko. Dia toizany le izy dia izy. Dia zao no tenen'ny dokotera tampoka. Tsisy fanafody io. Fa manao marsy ianao adiny iray amin'ny maraina dia misy raha ny tenen'ny dokotera. Ny tiako ambara dia ohatr'izao. Tandremy tsara ny fahazarana ao amin'ny fiainana. Tandremy ny fahazarana ao amin'ny fiainana. Vola fananana harena. Raha manam-bola ianao dia afaka hividiananao zavatra ny volanao dia mila endrika eo ianao hamadika an'io milasa harena. Hatreo ianareo mahazo ahy aloha hatreo fotsiny. Mila manan-karena aloha zany. Fa tsy le harena vola ihany. Fa le harena nresako rehetrarehetra teo. Dia tiako eny tsara nareo mbola misy harena anankiray ngeza be resahako.
Efesana toko faharoa. Tika endo am'ty tsara ianareo. Efesana toko faharoa. Eno tsara ange ty teny ty, nampisokatra amin'ny maso be izy ty a. Efesana toko faharoa, andiny faraka amby folo a, ka hatramin'ny andiny fahatelo amby folo. Efesana toko faharoa, andiny faraka amby folo hatramin'ny fahatelo amby folo. Koa tsarovy fa fahiny ianareo zay ntilisa araka ny nofo, ka nolazainy voaforatana teo amin'ny nofo hoe tsy voaforo. Eny tsarovy, fa tamin'izany andro zany nareo dia tsy nanana any Kristy ianareo. Fa oloko azy amin'ny fanjakan'ny Israely, vahiny tamin'ireo fanekeny teny fikasana, tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo zay lavitra fahiny dia fanampanekeken'ny raha ny Kristy. Ina moa natao hoe mahantra? Tsy manana. Rehefa manana an' Jesosy ianao a, dia manana an'Andriamanitra. Dia harena sy fanananao Andriamanitra. Fantatrareo ve zany? Manan-karena be zany ny olona manana an' Jesosy satria manana an'Andriamanitra. Zao aloha ny lesona ngeza be. Mila manan-karena amin'ireo lafiny rehetrarehetra eo ianao, fa tsy amin'ny ilany anankiray fotsiny. Averiko a? Mila manan-karena amin'ny lafiny rehetrarehetra ianao. Mety misy kely ny arenanao amin'ilay lafiny sasany ohatra. Fa mila ampitombony zay zavatra zay mba ifanahantsahana ny arena ao amin'ny fiainanao. Mino fa d'accord amin'izany nareo? Ohatra, tia mivavaka be ianao a, fa mila mianatra koa ianao mba anana fahalalana. Fa tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Zay ny tenen'ny Baiboly. Fa mila manan-karena ianao amin'ny fahalalana, tahaka an'izao ataontsika izao. Okay. Bakiko amin'izay ary zao a, le tenenin' Jesosy amin'ny andinin'ny fahasivy satria hiditra fampiarana. Ahoana ny tenenin' Jesosy amin'ny andinin'ny fahasivy a, amin'ny Luka 16, satria anao fampiarana zao. Luka toko faha 9 a, dia andininy fahasivy. Eno tsara le teny a, fa hiditra fampiarana. Aroy zaho aminareo, aoka ny mamoana tsy marina ho entinareo mahazo sakaiza. Le arenanao zany mila avadika azonao olona ho an' Jesosy. Zay le afatra androany. Mahazo ve nareo? Averiko ny tantarandriza teo, rijatra sy olona be mantsy mora azo be. Rija zany a, ny arenandriza dia mamokira sy mihira. Zay ny arenany. Dia ampiasainy zay. Ampiasainy zay a, ahafahany mahazo olona ho an' Jesosy. Hatreonareo mahazo a? Ho zay hoe, fa ianao tsy rija. Dia ianao koa tsy zokin-jaka. Fanontaniana ary. Inona kay no arenanao ary? Zay ny fanontaniana. Manan-karena ve ianao dia fantatrareo ve ny arenanao? Mila manao inventaire nareo a. Manao inventaire, ny dikany inventaire. Mila mahalala nareo sy manontany tena. Andriamanitro, za ve tena manitra velona sa mba manan-karena ihany? Fantaro ny arenanao. Inona ny arenanao? Fotoana ve? Mety manana fotoana ianao. Mety tsy manana don spirituel be ianao fa manana fotoana. Dia afaka ampiasainao ny fotoana anampiana ny pasteur Andrina ohatra. Anampiana ny radio ohatra. Pasteur Andrina, inona mba azoko atao anao pasteur Andrina? Makany amin'ny tonton Claude ianao. Tonton Claude a, mba manam-potoana ary tonton Claude, ohatra mba manana adiny ray a isaky ny asabotsy maraina amin'ny 7 ohatra nge zany ateneko zany. Le fotoananao zany mila avadika ho arena. Tena izy ao amin'ny fanjakana. Mahazo ve nareo? Tasy hoe mihokotra nareo e. Tamin'ny fotoanan'ny pasteur Sylvain, nisy fotoana pasteur Sylvain a, tsy nisy fiara izy. Dia izao ny teneniny atao an-trano, inona mba azontsika atao an'ny pasteur Sylvain? Dia ozy a matsy ny tao an-trano izao a, rehefa mirafitsika dia manatitra ny pasteur Sylvain a. Inona ny nananako? Nanana fiara a, dia nanana adiny iray a. Dia ny servira azy a. Mahazo hoe nareo sa tsy mahazo? Mahazo nareo a. Zay natao hoe fahendrena pratika. Ina koa ny ohatra hafa? Mbataseza ohatra. Teo zao androany
fahendrena pratika zao androany tsampony seza dia le olona tonga io any mibata seza any amin'ny université nga ohatra zany rehefa any amin'ny hominary protestante reny ny fanao any a tsy seza ao am-piangonana dia ny mpianatra sy ny mpivavaka ihany no mitondra seza baka ao am-piangonana any amin'ny ohatra zany any amin'ny any akatsy ohatra zany a tsy seza ao am'le fivavahana dia ny mpianatra sy mivavaka ihany no mitondra ny seza zany hoe ny seza ipetrahana ao dia no any mitondra ny seza io fahendrena pratika zany ary zay zavatra zay a no tian'Andriamanitra hitombo a am'izao fahatelopolo taona ny radio zao mahazo ve nareo e mahazo hita zatra pratika farany ary a lakile telo inona ny lakile telo a amin'ny fahazoana olona ho an' Jesosy lakile voalohany mila manana fiainana kristianina avolenta ianao fiainana kristianina avolenta tsy fiainana kristianina mitsipozipozy tsy fiainana kristianina marefo fa fiainana kristianina salama tsara mahery marisika ary mame voninahitra an'Andriamanitra zay ny voalohany manty teny anglisy a dia high potency filazazy zany hoe avolenta mahery vaika manan-kera ohatra le tenenina amin'ny baiboly mihitsy hoe fa ahazo hery ianareo diona misy ozy izy tamin'ny vaky teny maraina atao amin'ny connexion an'ny finaso fanasotranana fa ahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo ary hovavolombeloko ny fiainana kristianina normal ry havana dia fiainana kristianina feno fanamasina zay ny nahazonao zay voalohany zay zay ny lakile voalohany marika toko voalohany dia ny fahadimy amin'ny telopolo inona ny secret-an'izay fiainan' Jesosy mihitsy ny aseko aminareo fa tsy ny fiainako a tsy ny fiainan'ny pasteur Andriana sy pasteur Mahandro na ny fiainan'ny leaders fa Jesosy mihitsy marika toko voalohany dia ny fahadimy amin'ny telopolo vakiko a ahoana ny vakitsika eo ahoana ny fiainan'i Jesosy isan'andro ao anatin'ny fiainan'i Jesosy a dia mitokana mivavaka izy ary ny fo maraina alina koa Jesosy dia nivoaka nakany tany foana ka nivavaka tany zay ny secret raha tianina fiainana kristianina avolenta ianao a dia tsy maintsy tena miteny mitsy hoe tsy maintsy manoka-potoana ianao isan'andro anatin'ny 24 heures miaraka amin'Andriamanitra aza miresaka amiko zavatra hafa ianao hoe zokonjaka zoka anao no aza miresaka amiko zavatra ohatr'izany zao resahana fotsiny mila manana an'izay fa nanino ny Samsona no very hery taiza ny toerany herin'ny Samsona Samsona tsy oatra mivoloko zao ny volony a lava volo izy tao ny heriny tsy mbola nikasiana ny aninona ny volon'ny Samsona tiako vakina aminareo mihitsy le tena ahitanareo hoe le secret-n'le connexion amin'Andriamanitra satria nareo koa mety hampianatra no ariana dia manana base biblique nareo mpitsara toko 240 efa manomboka mamaraparina fa tia fantoka tsara fotsiny nareo a satria efa mamarana an'le afatra mpitsara toko 240 a dia andiny ny 7 mbola tadidy be le référence 16-17 ary dia nambarany azy ny tompony rehetra ka hoy izy tamin'ny Delila tsy mbola nokasian-kareza ny lohako fa nazirita ao an'Andriamanitra tranakibondreniko koa raha ratana dia hiala amiko ny heriko ary osa ka ho takan'ny olona rehetra mipiva amin'ny olona rehetrarehetra ianao rehefa tsy connecté amin'Andriamanitra ny secret zany dia zao mila connecté amin'Andriamanitra ianao tsy isan-kerinandro tsy isaky ny 30 taona isan'andro rehefa manontany tena ao mandiny tena zao ny question anao za ve connecté amin'Andriamanitra za ve manam-potoana ho an'Andriamanitra isan'andro fa raha fa kely ny 15 minutes raha miteny 15 minutes zany kely batetika kely zany 15 minutes zany kely zany fa zao amin'ny mampampianatra dia ny kely indrindra no lazaiko anao satria mpampianatra fa raha olo kafa ny tena hoe 90 minutes par jour tsy mety zay satria raha anao 90 anao dia aveo anao adiny ray dia anao atsasaka dia 15 minutes tsy mety zay régression zay fa mila mitombo ianao eo zay hoe 15 minutes par jour ry ava malady zay mianao rehetrarehetra androany a raha te ho zanaky ny mazava tokoa anao ka miana ny zanaky ny mazava tsy maintsy mitady fotoana ianao isan'andro
tahaka an' Jesosy. Ao ve nareo? Fitaovy mafy ary ny amenina e. Afaka manontany anareo ve rehefa tonga antsindray manara? Manao ahoana ny fiainanao amin'ny tompo isan'andro? Dia aza mihoatroatra. To dia efa fantatro ny valy. Inona ny faharoa? Mahazo namana. Mahazo namana. Mila mianatra manao namana ianao. Zay ny faharoa. Zay ny lakile faharoa. Faharoa, mahazo namana. Zay ny faharoa. Ahoana zany? Ho an'ity mamaky boky dia omeko anarana lohatenina boky nareo. Comment se faire des amis. Boky zany a. Boky nalaza be zany tamin'ny taona 590. Zany ny best-seller na boky tamin'izany fotoana. Comment se faire des amis. Fa omeko ray fotsiny ianareo a samy nankely fotsiny. Gary Chapman dia nampianatra ny 5 langage d'amour. Efa ianareo zany zatra resaka zany. 5 langage d'amour. Dia tsy tanisana izy rehetrarehetra fa ray fotsiny omeko. Anankiray amin'ny fanehoam-pitiavana dia ny moment de qualité. Ary teneniko anareo fa na Andriamanitra aza dia mila moment de qualité. Andriamanitra isan'andro. Dia zao a amin'ilay fotoananao a dia manomeza fotoana ahafahana miaino olona sy manampy. Maneho fitiavana. Rehefa maneho fitiavana olona ianao a dia mora amin'ny olona ny miainanao. Meko exemple hafa nareo. Misy namana nitory Filazantsara tany Antsirabe. Ianao tsara zao tantaraiko anareo fotsiny nareo hoe lafo be zany zatra resan'ny Zokonjaka zany. Misy namana mitory Filazantsara any amin'ny fonjana Antsirabe. Ianareo tsara sakafo atoandro indray mandeha ho an'ny fonja 3 tapitrisa ariary ny kohany. 15 millions de francs sakafo indray mandeha zany resako anareo zany a. Dia zao nataon'ilay olona manomana sakafo izy a dia mitory Filazantsara ao am-ponja izy. Rehefa vita ny fitorina Filazantsara dia mena ny sakafo. Manao namany voafonja izy mba ahafahana mitory Filazantsara. Mahazo zatra resaka ve nareo? Tsy voatery anao an'izany akory ianao. Satria le olona zao zay ny ataony. Fa ianao koa mila manana fahendrena pratika. Zay le fahendrena pratika. Zokibako zao tantara zavatra ohatr'izany tao fampianarana hoe mameza sakafo ireo olona reo olona mahantra. Manana sakafo a dia omena ny olona mahantra. Inona no mihoatra ataonao mihoatra amin'ny olona mame sakafo fotsiny? Afaka mizaka amin'ny kely ianao, afaka mibavaka ho azy ianao, afaka mitokazany tsara ho azy ianao. Mila manana fahendrena pratika ianao. Farany ao anatin'ilay lakile fahatelo farany. Mitory Filazantsara mazana. Pantaniko ianareo. Raha anareo omena 3 minitra mitory Filazantsara manolo dia ainareo ve? Ianao tsara ny fanontaniako a. Raha omena 3 minutes ianao misy olona marary. Hoy izy ny dokotera hoe manana 3 minitra ianao a hitorina Filazantsara amin'io marary io. Vitanareo ve zay? 3 minutes. Izy nareo Zokonjaka. Inona ny lazaiko amin'izay? Dia tantaraiko zara tena niainako nareo. Amaranako nianatra. Nanana namana zay a. Nanana dada tsy mety manaiky an' Jesosy mihitsy. Io tsy mety manaiky an' Jesosy zany. Général io rangahy. Dia zao fotsiny tenena zahay fa manao ny marina. Nisy fotoana mialatsiny fa manao ny anaran'olona. Nisy fotoana président Ravalomanana nanampitamby azy io. Ohatrany hoe ohatrany hoe olona lehibe tao amin'ny fanjakana. Dia nomeny président Ravalomanana vola eraky ny malety io général io mba ho mpiara-miasa aminy. Dia tsy lekeny. Tsy hoe tsy tiana koa président Ravalomanana fa izy zany le olona mahitsy be reny. Ohatr'izay le olona. Dia zao tirina Filazantsara foana data. Fa izy zany zay foana zay nge fa manao marina raha kizy e. Dareo tsy efa ny olona ny tena ohatrany taminareo. Zahay fa manao marina, za olona integre be, tsy tia kolokolo, ary tena tsy tia kolokolo le ranga. Dia niverina hoe voavonjy izy rehefa tsy tia kolokolo. Tsara zay fa tsy mahavoavonjy. Vavaka ny foana le zanany. Io miditra tsehatra amin'izay ary Jesosy. Efa mamarina toriteny efa tiako tsy aza mantory. Dia ianao nareo nge narary ary le ranga. Diabetika mantsy izy io dia satana jenja. Ninana fanafody izy dia torana tao an-trano.
cyclone tamin'izany ny période natsona ny ambulance tsisy nentina kany ny ambulance pick-up-ny cousin-le namako no mitondra azy tany amin'ny hôpitaly nentina tany amin'ny hôpitaly tany de grève ny paramètre tamin'izay tsisy nandray tany amin'ny hôpitaly jerevana tsara le fomban'Andriamanitra Andriamanitra zany mitsantsehatra amin'io hamonjy leranga izy io nentina tany akaikiny tany amin'ny klinika tany le namako no niantso Zoky-njaka aty amin'ny hôpitaly dady zao de zao mila zany tsy misy hoe azafady tsy misy azafady zany misy fotoana tsy manao azafady tonga tany amin'le toerana aingana be mihitsy efa eo amin'ny réanimation le ranga teneny to izy tsy miteny trony dada Zoky-njaka io anamako be io zay avelany tao 3 minutes 3 minutes inona nao raha manana 3 minitra anao hitondrana olona eo amin'i Jesosy zay le question mila fantatro ny valin'izay androany ok mihaino tsara nareo manatona azy raisiko ny tanana dada njaka anao anarako na manena soa maheno any ve dada malebilemy kely ny tanana izy tsy miratra tsony ny masony fa ny saina izy zany mbola conscient fa tsisy heritsony izy fa izy mbola afaka manao geste kely raha ohatra maheno tsara dada de tereo kely ny tanako de nanomboka nanery kely izy lasa am'izay dada ve mino manaiky ve dada fa mpanota dada ve mino fa ny rahan' Jesosy afaka mamela heloka manadionona ny dada zao raha mifonjika sy dada ny amafy be le pression dada ve d'accord raha ohatra ka hivavaka ho any dada zao de iary vavatsika sy dada anaiky an' Jesosy mafy be am'izay le tanany to de mafy be vavaka am'izay Jesosy io manaiky afampanota aroa anatin'ny fony-dady ty manaiky a Jesosy fampanota Jesosy io mamelany diva amin'ny rano a Jesosy io raisiko tompo sy mpamonjy ny fiainako no Jesosy io de misotra 3 minutes manaiky an' Jesosy izy sotra amin'ny tompo fa niatsara izy mifindra chambre izy fa afaka 72 heures maty izy azareo zatsara tsara riavana ataovy tsara ny connexion anao amin'Andriamanitra mety eza ho namana ary fantaro ny zavatra holazainao amin'ny olona rehefa manana opportunité ianao hitory filazantsara mila mazava tsara ny zavatra resanao amin'ny olona tsy zavatra hafahafa zavatra mahitsy be ary Jesosy ny filazantsara ny rahan' Jesosy zay ny important indrindra ao ve nareo ao tsara hitapiko ny torty ny 30 taona cadeau tsara indrindra amin'ny androany ometsika an' Jesosy anatin'ny 30e anniversaire de zao ny manaiky ny filazantsara ary ny hitaona olona faran'izay maro ho an' Jesosy hoy izy ny baiboly ny endry mahataona olona tiako asehonareo zay teny zay satria misy teny rofotsy ny tiako varina farany tapitra miaritra misaotra reo aloha naharitra meko anareo kely le teny anakiroa oabolona 11:30 vakitsika kely zay de minoan'izay hoe omen'Andriamanitra fahendrena hataona olona fahendrena pratika mahataona olona oabolana 11:30 vakitsika kely tapany faharoa de Daniel 12 andin'ny fahatelo oabolana 11:30 tapany faharoa ary ny endry dia mahataona olona ary ny endry de mahataona olona fahendrena pratika io mahay mitaona olona ho an' Jesosy ny farany eo amin'ny Daniel 12 vakiny izy ty androany tadidiny docteur asina le zany vakiny izy io androany Daniel 12 andin'ny fahatelo misy dikany nao teny matoa verimberinao ohatran'io misy dikany misy atralazako kely fotsiny amin'ny farany Daniel 12 andin'ny fahatelo no tsara ngely miara-mamaky tsika rehetrarehetra amin'ny aran'i Jesosy ary zay endry dia mirapitra toy ny famirapitry ny lanitra ary zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny hitana mandrakizay tory hono ary olona rehefa mijery kitana very anao dia manao ohatrao
hitanao tsy manao an'izany ino nataonareo ampitraka olona ianao ary amelona fanantenana hotadidinao zay tena marina zay ampitraka olona ary amelona fanantenana raha misy olona androany tsy mbola nanaiky an' Jesosy tsy mbola nanaiky an' Jesosy ianao fahenonao foana zay mila manaiky an' Jesosy ianao mila resinao tompo sy mpamonjy ny fiainanao Jesosy de androany ny fotoana omena hirika anao androany opportunité anaiky anao an' Jesosy zay anao maranako ny afatra Herinandron'ny Filazantsara ty donc tsy tokony misy olona mivoaka eto tsy manana an' Jesosy ka hivoaka any de zay anao ataontsika zao de zao tiako anao hitsangana mihitsy eny am-pitoerana androany anao appel zany zao tiako hitsangana ianao aza menatra ry havana tsy mahamenatra zany fa vatra tsara zany tsangana de anaiky an' Jesosy hivavaka ao anao izahay aoka anao hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana rehefa anaiky an' Jesosy ianao misaotra toko vavatsika Andriamanitro sa ary faly mitsanga eo anatreanao zahay androany satria tia anaiky anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay misaotra andriana Jesosy tiako averinao mafy ny vavaka ataoko averiny mafy le izy aza mena ataovy mafy Andriamanitro misaotra fa tia ianao misaotra fa maty ho ahy ianao Jesosy teo amin'ny azo fijaliana manaika fa mpanota diovy amin'ny rahanao Jesosy raisiko tompo sy mpamonjy ny fiainako ianao ary aoka ny fanahy masina onona ty anatiko ovay Jesosy manafaha amin'ny ratsy atao volom-baovao misaotra fa tia ianao atolotranao ny fiainako sisa rehetrarehetra hatramin'ny farany meo faharetana Jesosy ary atao voninahitra ao ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy vavaka tiako tsika rehetrarehetra mba hivavaka andreo olona mitsangana reo vavaka andreo olona tiako tena nonona vavaka ianao misy olon reo mitsangana tsy menatra izy nitsangana Jesosy koa tsy menatra aminy de mbola hivavaka ho azy tsika de ny farany ataoko vavaka rehefa aveo mba ho tonga mpotona olona ho an' Jesosy koa tsika rehetrarehetra meko fotoana kely anao hivavahanao amin'ny anaran'i Jesosy tahirizo ireo olona nitsangan'ireo Jesosy ho anao hatramin'ny farany ataovy maharesy fahotana afaka amin'ny ota rehetrarehetra tena anandrana fa tsara Andriamanitra aza velo ho kifikivy any an-dalana eno ny vavaka ataony vangio ny tokantranony raha misy anaty trosa dia ho afaka amin'ny trosa amin'ny anaran'i Jesosy ny marary ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy mianana fiainana vaovao anompo anao ary ho tonga mpotona olona koa ho an' Jesosy ho anay rehetrarehetra Andriamanitra zay efa nanaiky anao ho tompo sy mpamonjy dia amerina ny maro amin'ny fahamarinana zay ho tahaka ny kintana omeo anay ny faindrena pratika ataona olona ho anao amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mipetraka tompoko misaotra ny tompontsika ny amin'izay afatra zay nentin'ny mpanompony teo zay inoko fa misy oentina mody tsara mihitsy zay
hoentintsika misaintsaina ny alina raha mbola tsy tonga Jesosy dia miverina eto indray tsika rapitso maraina raha sitrapony tompo. Rapitso zany a rapitso tolakandro azafady a rapitso tolakandro a dia mbola mitohy ny famelabelan-kevitra eto a ho an'ny mpitantana ho an'ny tompon'andraikitra na misehatra miankina ianao na tsy miankina na ny misehatra ara-pivavahana ianao na ny fikambanana ka mpitantana ianao na mpiandraikitra ianao a dia isy fizarana mahakasika ny resaka ahitarika rapitso na leadership ho toy an'ilay androany a tamin'ny rora sasany a dia asaina ampitiavana isika zay linany amin'izany. Ny ariva manomboka amin'ny dimora sasany a dia iaraka amin'ny pasteur Bakrery Vahatrainy sika. Izy nitondra ny afatra rapitso ho an'ny vehivavy rehetra, vehivavy tafika mahery. Izay ny loahevitra ho an'ny rapitso. Misaotra ny tompontsika fa tanteraka ny fotoan'androany a. Alohan'ny hitsofan'ny pasteur Andrianjaka Vahatraina rano atsika tsara avy a dia te hisaotra ny ekipa satria 400 kilometatra ny lalana makaty a fa ohatra ny adiny tamin'izay vao nifindra taty tamin'ny taona 2027 adiny 10 satria mbola ratsy be manandona tamin'izany. Dia avy eo vita tsara ny lalana aingana indrindra efa vitana adiny 9 io tamin'izany. Fa zao a tsy fantatro hoe adiny firy farafakely ny aingana indrindra eniko vao aingana aloha dia adiny 5 fa tena amin'ny sapoa fa eo amin'ny adiny 410 adiny 310 ny lalany. Dia mba te hisaotra manokana ny ekipa zay tonga homaly alina satria henoko hoe nandalondalo kely ry zareo fa tonga soamantsara teto dia raha afaka mba mitsangana eto hoe nareo azafady tompo voninahitra ny tompo. Nareo ekipa rehetrarehetra miaraka amin'ny pasteur Mahandry raha Vahatraina mivady te hisaotra nareo amin'ny anaran'i Jesosy zay fa tena resaka karena teo Zoky NJAKA fa tena manan-karena zahay ao amin'ny tompo manana an'izao rahalahy sy anabavy zao manana ny mpanompon'Andriamanitra reo zareo namakivaky lalandavitra sasakalina ary zareo vao tonga maly fa misaotra ny tompo fa mbola afaka nijoro teto raha ny arerahana sy ny avizanana tena hoe tsy afaka mitsinjaka teto tsika tsara foana inavy lera nataotsika teto fa noho ny fahasoavana sy ny famindrapon'Andriamanitra dia tena mankasitraka an'izy ireo tsika ary sika moa dia eto Fianarantsoa dia ataotsika amin'ilay ahoana ny fomba fandraisantsika vahiny eto Fianarantsoa zay tsy mahay efa elaela zay tsy teto mba voninahitra ao an'Andriamanitra rehany dia ataovy amin'ilay teako fianara ho an'ny Jesosy ny voninahitra dia hiaraka amintsika izy ireo hatramin'ny alahady ao am-piangonana moa zany dia miaraka amin'ny radio hatramin'ny asabotsy ao anatin'ny fiderana dia ndao amarina ny fotoantsika aloha androany ny fiara fitaterana dia mbola misy any misaotra tompoko mankasitraka indrindra tsy fantatro ina indray ny couleur androany maly izy mavo sy manga tsy haiko misy mena ve androany tata mbola jerena lokon'le bus fa maly izy mavo sy manga le makany atsimo dia makany avaratra fa ho an'ny rapitso sao dia hoe tsy mahita lehilahy eto tsony rapitso fa hoe aferam-behivavy tsy raharaham-behivavy rapitso fa manana anjara ho anao ny tompo ao anatin'ny havatra izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra. Vehivavy tafika mahery fa lehilahy koa tsy mambaka an'izany. Misaotra tompoko. Amen. Ary itsangantsika rehetra tompoko. Betsaka ny olona nisaoran-dralahy heritina tena be dia be mihitsiny. Fitahina ho an'ny radio, fitahina ho an'ny fotoana tahaka izao. Fa za koa miteny aminareo fa zany ralahy heritina zany koa tena fitahina be miaraka mivady aman-janany. Ndaotsika hitehaka ho an'izy ireo mba fankasitrantsika azy. Amen. Misaotra anareo koa ralahy heritina. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra ataonareo. Amen. Amen. Tatsika kasitraka ny tompo amin'izao fotoana izao. Tatsika hiteny fotsiny misaotra Jesosy fa nandray ny fahasoavana ho andro.
ho fantatrareo ny marina dia ny marina no hanafaka anareo. Olona afaka zany ny olona miala eto amin'ity toeranyity androany. Nareo ve nandray androany avy amin'Andriamanitra, zay rehetra nandray dia aoka izy anandratana dia hisaotra an'Andriamanitra. Misaoran Jesosy, misaotra Jesosy hoe fanamangy ahy ianao tamin'ny teninao. Misaotra fanampiasan'ny mpanomponao ianao. Anambara ny fahasoavanao, anambara ny famarinana tamiko. Tsy mahantra, aoka teneny tsy mahantra teneny, tsy mahantra, tsy olona mahantra. Fa olona manan-karena satria manana an Jesosy. Teneny tenanao hoe manan-karena satria manana an Jesosy. Misaotranao zay tompo fanamangy anay ianao androany. Misaotranao zay fanamangy an'izao olona rehetrarehetra izao ianao androany. Misaotrany amin'ny fanatrianao. Raiso ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Isaky ny miaona amin'Andriamanitra dia mahatsiaro anao anaty tonom-bavaka. Mientana ny fo ahitanao isandratra. Amen. Ahitanao ifo, ahitanao iakatra. Uiteny aminao raha mandeha andalana. Ny anaran'i Jesosy no indrotazana. Dia ampamirapiratra ny tavany aminao. Ka naiza le na fikasana atao. Ka mirary anao ho tain'Andriamanitra. Tononiko aminao ny fahatsarany lalitra. Fanotronany no anotrona anao. Ka ny herini no herinao. Jesosy zany tolokiry zany dia sotrano tompo avy ao amin'ny fokorehetra. Ho marina amin'ny fiainany reto olona rehetra zay tonga eto reto androany. Anananao ny fo hoe zanak'Andriamanitra. Sy ireo toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny voninainy mirampiratra aminao. Ny fanotronany anaraka anao. Ka mirary anao ho tain'Andriamanitra. Tononiko aminao ny fahatsarany lalitra. Fanotronany no anotrona anao. Ka ny herini ho heninao. Ka mirary anao ho tain'Andriamanitra. Tononiko aminao ny fahatsarany lalitra. Fanotronany no anotrona anao. Ka ny herini ho heninao.
manitra tono ny koaminao ny fahatsarany lanitra ny fanotsonany no anotsona anao ka ny herini fahatsarany lanitra ny fanotsonany no anotsona anao ka ny herini fanotsonany no anotsona anao. Alleluia. Ka ny herini intahy anao ane Jehova ka hiaro anao ampamiramiratra ny tavany aminao ane Jehova ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka anome anao fiadanana. Amen. Ny tompo anahitatsika rehetra rapitsonay fotoanatsika. Alleluia. Amen.